Vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Halleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ravana malala no iaravanantsika tsirairay avy izay tratrano sy tonga eto amin'ny teandro ity miaraka aminay anaty izao fandarantsika vavaka fiambena izay raha anao amin'ny fandarana Andramoka izaho ny Aky Radio mikambana tanatin'ny groupe izay maharesy dia tahiny tompontsika mianakavy ary dia matoky sy mino fa ifampahereto indray tsika androany. Faly be mahita anareo faly be araka aminareo ifampahereto indray tsika androany. Tsy miala eto anao androany raha tsy mahery. Zay ny fanambitsika. Halleluia. Mahery ianao vao miala eto androany. Mahery ianao androany ma dia matory hiatrika ny rapitso. Zany ny fanambitsika zany. Raha androany vao miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa no natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka mahareta hatramin'ny farany. Mahareta hatramin'ny farany dia vitanao ny voninahitra Andriamanitra. Halleluia. Hono ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe tsy voalazako vao fa raha ino ianao dia vitanao ny voninahitra Andriamanitra. Dia vitanao zany raha amin'ny finoana ny aretanao ianonao ny tenin'Andriamanitra izay zany eto androany. Fa za miny fa tsy tonga fotsiny fa misy feo an'Andriamanitra tiany hoe ampianonanao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ka dia tahiny tompo tonga soa. Tahiny tompo arana vavy-mami na siminy hiditra volonté eto androany. Halleluia. Tahiny tompo arana vavy-mami sy nareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine, Madagasikara, any Dubai ary any Canada. Nareo zany ray mahazo an'ity tsodrano ny rana vavy-mami ity androany ao amin'ny bokin'ny Fitoamanina 7:7. Fitoamanina 7:7. Mivaky zao minaran'i Jesosy manao hoe nanakaiky anao tamin'ny andro niantsoako anao ka dia hoy ianao aza matahotra. Halleluia.
averiko na anakaiky ianao zao zava vedritsika mihitsy ny andininy fahadimy amby dimapolo ekatran'ny fafito amby dimapolo nitsodrahandrana vavamamia androany fitomanina toko fahadimy azafady fitomanina toko fahatelo andininy fahadimy amby dimapolo ka hatran'ny fafito amby dimapolo aminaran'ny Jesosy manao hoe Jehova ny andro fianaranao tany andavaka lalina indrindra ny feoko de efa renao aza tapenana ny sofinao raha mitaraina mitady zay mba hiainana kely nanakaiky ianao tamin'ny andro ny atsokanao ka de hoy ianao aza matahotra fanaty fahaterenina mihitsy ty mpanompon'Andriamanitra nanoratra ty hoe tena mba mitady na de fotoana kely mitady mba zay mba hahafahana miaina kely fotsiny fa zao anefa ny antso izy nanakaiky Andriamanitra de tamin'ny fotoana ny etsony de niteny taminy hoe aza matahotra mamia zay lalovanao tsy fantatro fa ny antso ianao tsy lavitra anao Andriamanitra tena nianao anao izy miteny aminao mibisibisika ao aminao Jesosy androamany hoe aza matahotra aleluia zay nitsodrahanao androany ka de raiso amin'ny finoana kekerandrean'ny solona narakaraka azy tao Madagasikara Rosemine France lazana Sylvie Arabie Saoudite Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Angelina Diamant Chine Fontaine Lalanirina France Théodore Raoult France Angelina Diamant Chine Koda Léonie Arabie Saoudite Eliana Miarniena France Miliarandre Malala Madagasikara Sandolan Jesosy Koweït Junior Daria Liban zay Bersava Koweït Tsojo Jesosy mandrakizay Allemagne Artisanat de Madagascar France Tsiry Amboaramiel France Irikarak France Angelina Andriansolo France Marina Tiana Canada Hortensine Koweït Mamaniama Madagascar Irikarak France Tahin Jesosy Ajaska Batiti France Mapiona France Marijo États-Unis Antra Clarisse Madagascar Arsotolotra Madagascar Fabiola Zanakandaba Koweït Kadaka Malala France Junarda Aria efa noteneniko teo mba rasao anky anao ke nahazo ianao any an'ina moa misy anao any Liban raha izy fa nahazo koa ianao amen zay ny amin'iny zay ny tsodranon-dranam-pavitsika hiditra amin'ny vavaka fanomboana aloha tsika aloha apetraksika ampiatan'Andriamanitra ity fotoana ity alleluia dia mampandrosoantsika ny anabavitsika Koda Léonie nitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana tahiny tompo aloha Jesosy mpandresy Madagasikara Angelina Diamant Chine alleluia asin'ny apôstôly Madagasikara zay daholo alleluia mamia alibe ianao za koa valy nanoatra ny tsodrany taminao ndahorantsika hivavaka ary metraka amin'ny fotoana ampitan'Andriamanitra tahiny tompo navavaka Koda Léonie hanao ny fitenenana Alleluia mangasitraka pasitera nanome fitenenana tahin Jesosy pasitera mianakavy tahin Jesosy tsika rehetrarehetra zay manaraka izao fandaharana zao dia mbola hiary hivavaka antsika metrahantsika ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra ry Andriamanitra renay tsara indrindro misaotra anao zay midira mankalaza manome ny voninahitra naranao Jehova misaotra Jesosy malalo mbola nitantaninao sy ny arovanao zay tsirairay avy nandritra ny tontolo androny Jehova Andriamanitra misaotra anao Jesosy malalo mbola natratraranay izao fotoana zao Jesosy malalo ahafahanay miheno teny avy aminao Jehova Andriamanitra tsy tamin'ny herinay ny tanjaka mbola ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia ankehitriny tompo ifonako eto anatrihanao Jesosy malalo raha misy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay tsirairay avy mamindrafo aminay mamela iloko aminay Jehova Andriamanitra na tamin'ny fiteninay zany Jesosy malalo na tamin'ny zavatra nijerenay na ny tananay Jesosy malalo na teny izay navoaka ny vavanay na fahatony olo Jehova Andriamanitra ifonako eto anatrihanao Jesosy malalo mamindrafo aminay mamela iloko
aminay tsirairay avy Jehovah-Andriamanitro. Ankehitriny Jesosy malalo mangataka ny fanatrehanao eto Jesosy malalo. Raha tsisy ny fanatrehanao zava-pohany zavatra izay rehetra ataonay eto Jesosy malalo. Ary eto koa Jesosy malalo mangataka aminao mba hiaro ny connexion sy ny fitaovana izay indesina ampitanterahana izany Jesosy malalo. Raha kofo miranao Jehovah-Andriamanitro. Ary mbola apetriko feno am-pelantananao koa Jesosy malalo izay mbola agny an-dalana sy mbola miasa Jesosy malalo amin'ny fiaingon'ny dian'izy ireo Jehovah-Andriamanitro mba hahatratra izao fandaharana izao Jehovah-Andriamanitro. Ary alaviro anay tsirairay avy Jesosy malalo ny zavatra izay mangelingelina anay iny teny avy aminao Jesosy malalo. Isaoranay lehibe anao Jehovah-Andriamanitro ny fanatrehanao eto Jehovah-Andriamanitro. Ary mbola apetriko feno am-pelantananao koa Jehovah-Andriamanitro ny mponao izay hitondra ny teninao Jehovah-Andriamanitro, i pasitera izay amelabelatra ny teninao, isoro ny ositra avy aminao Jehovah-Andriamanitro, anao ny anindry lelan'izy ireo Jehovah-Andriamanitro. Anay lehibe anao zany Jehovah-Andriamanitro. Andriamanitra marina anao azo itokinay sy iteranay, misaotra anao izay mbola nomenao izao connexion izao ahafahanay mihaino eto Jehovah-Andriamanitro sy manaraka izao vavaka izao Jesosy malalo. Anao izay mitondra fanantenana anay Jesosy malalo, dia apetriko feno am-pelantananao izany vavaka izany. Misaotra Jesosy, misaotra ray, alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindranao ranabavy Côte-Léonite izay vavaka mamy sady matsiro izay, dia Andriamanitra manana fahasoavana hamary fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Côte-Léonie. Dia tahin'ny tompo ary isika rehetrarehetra. Anao hira anankiray tsika, alleluia. Anao hira anankiray tsika dia ohatrana zany izany tsika hiditra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny rahalahintsika rahalahy asan'ny apôstôly nitondratsina tany tenin'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra Côte-Léonie dia tahin'ny tompo ianao. Aleo tsika anao hira anankiray loava ny toro-teny. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Za androany nomen'Andriamanitra herina fa afaka nahavitanay didy sy ny andraitra. Hoy izy ilay zanakay rehefa mivavaka ny hariva teo, nakasaikiranay mivady ny mivavaka ny teny Jesosy misaotra betsaka mpe an'ity sakafony ity nataony amin'ny teny frantsay zany ilay vavaka. Misaotra betsaka Jesosy hoy izy fa ianao mpe an'ity dîner anay ity androany, tena voankazo, tena tonom-bavaka mbola tsy dia fahita ilay tena fampijery zavatra hoe marina. Tsy dada tsy neny no mpe an'io fa tena Jesosy tokoa. Mpe an'i Jesosy avy na ny dîner anay, mpe an'i Jesosy ny déjeuner anay, mpe an'i Jesosy ny petit déjeuner anay, mpe an'i Jesosy ny rivotra ny ainanay androany, mpe an'i Jesosy ny énergie rehetrarehetra ny aina tamin'ny vatanay. Bien payé zay androany. Zay hoe fitsinona vavolombelona tena ngeza indrindra azoko ataonao androany. Tena hoe nataon'Andriamanitra tsy nanan-java mahory nombany tamin'ny sandriny mahery. Tsara Jesosy. Inona ary ny avy any aminao, inona ny azonao mba homezam-boninahitra n'Andriamanitra fa manana tonga izay? Tsika heno hira dia nareo manoratra. Soraty eo ilay fahasoavan'Andriamanitra dia izay rehetra anao j'adore sady mamaky izay anao j'adore tsy voakitsika eto anaty fandaharana tsoa moa fa lava ny fotoana. Tany tompo ary tsika rehetra meno finaritra daholo. Misy zavatra tiako lazaina kamo any agaviko angabeny ianoinao zao irako izao satria izaho manantena fa tona fahasoavanao aminao ity iraiko mahosarovana eny laizalaiza misy anao mamireo zava-mazoanao indro fa tena verieritra
Kasi hitanao intsony izay ata nefa aokarantena fa ny ranomasona ody fifalinindrany rato mbola isikio ny farany de tsy isy fanantenano foana rato mbola isikio ny farany de tsy isy fanantenano foana tsy maintsy misy faninjehana satria maro kory-pakahana nefa amparimina tsy endra mandroso Jesosy kapitenina ary le aokarantena Fani faorena ody fifalinindray oya rato mbola isikio ny farany de tsy isy fanantenano foana nefa aokarantena fani ranomasona ody fifalinindrany rato mbola isikio ny farany de tsy isy fanantenano foana ary le aokarantena fani faorena ody fifalinindray oya rato mbola isikio ny farany de tsy isy fanantenano foana rato mbola isikio ny farany de tsy isy fanantenano foana Halleluia. Marina zany driavana malala raha mbola izy koa ny farany halleluia de tsy foana akory ny fanantenanao angeny teneniko anao aloha miandry an'le farany halleluia aloha miandry an'le farany fa raha vao tsy maharitra an'le farany tsika de tsy mahita an'le tena maminy am'le izy na ity fivavahany ty any ravana raha tsy arasantsika hatramin'ny farany ty tsisy vokany ary maro ny olona miala meloa
nanandrana fotsiny fa tsy nahita an'le tena fahatsarany. Fa raha fianarana ity fivavahana ity dia ity misy le tena longue durée be, le tena le tsy vitana 3 volana, tsy vitana cours particulier, tsy vitana hoe cours inona moa filazan'le cours accéléré sy ny sisy ireny a. Fa ity fiarahana amin'Andriamanitra ity ny tena zavatra ela. Zaka ny zavatra sakafo tsara ihany tsy hohanina aingaikaingana ohatra amin'ny masikita, fa tena hoe angalanao tsirony a, angalanao fotoana any mihinana azy. Ka dia raha mbola izy koa ny farany dia zao tenenina amin'ny teny hoe tsy ho fantatry akory a ny fanantenako. Ka dia mahery tsika rehetrarehetra, mbola tsy faran'ny fiarahana amin'Andriamanitra io zavatra lalovanao io. Mbola tsy farany amin'ny zavatra fahatsarana. Mety tahiny tompo be mihitsy zao ianao, mety be mihitsy ny fiainanao a, fa zany tena mbola tsy io ny farany. Ary raha ohatra koa ianao mandalo azy dia tena aminao mbola tsy io ny farany akory. Fa marety fa mbola misy ny azon'Andriamanitra atao aminao. Eny toy teny avy hatrany antsika misaotra andreo amin'ny fijona vavolombelona rehetra, hifidy anankiray ato fotsiny ahako ao. Anjasika Patisy izay niteny farany teo, vakivy hoe misaotra ny Jehovahandriamanitra fa navita zao zavatra nikasaikinao atao noho ny fanomezanao atolontsaina androany, tafoditra matsara koa zahay noho ny fitantanana sy ny fitahinao. Amen amin'izy Anjasika Patisy izay zao nitako teto misaotra indrindra. Halleloia. Andriamanitra manakaipa-soavina momba anareo rehetrarehetra sy nanoratra mba nanome voninahitra n'Andriamanitra. Tena misandratra Andriamanitra ny fijona vavolombelona izay ataonao. Ka dia mankasitraka ela be tsy hinana masikita. Makanezany amin'ny rozimina ianao raha tena masikita, fa masikita tena ohatr' izany ny angedan'ny hena. Rozimina tena mpihinana masikita eto amintsika eto isaky ny makany, fa tena tsaratsara aloha ilay masikita. Sitombo ohatr'izao hoe masikita. Mahatsiarotsiaro ny ihany aho any amin'ny zoky rozimina maheno an'izany masikita zany. Ito paritsika ireny ndao dia mpandrotsika ary zoky Alain. Alleluia. Zoky Alain nitondra antsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany. Dia meno finaritra daholo ary tsika rehetra fa aorian'ny toro-tenin'ny zoky Alain dia miverina tany ny tenako mamelabelatra ny toro-teny. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra mahereza daholo. Zoky Alain anao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy. Tahiny Jesosy pasteur Manakavy. Raisiko fahasoavana ho anary avana malala izara ny tenin'Andriamanitra amintsika eto androany. Ka raiso ary ny baibolinao. Ka ny tenin'Andriamanitra izay jerevantsika dia ao amin'ny filazantsarany Jaona 5:5-10. Filazantsarany Jaona 5:5-10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anareo no hividy ahy, fa izao no hividy anareo, ka manendry anareo mba handeha sy hamoy, ary mba hareta ny vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Amen. Ny soramanitra dia manao hoe ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sapany, ary ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany. Alleluia. Rehefa namaky ity tenin'Andriamanitra ity ary avana malala dia voakasika mifoko. Satria marina amiko ity tenin'Andriamanitra ity. Fa izy tokoa no nifidy ahy sy nifidy antsika tsirairay avy tonga eto. Izao manokana ary avana malala taloha dia olona tsy mba te halala an'izany Andriamanitra izany. Na dia efa reko ihany aza ny fisiny fa tsy haiko ny nanonona sy ny antso ny anarana. Nefa ankehitriny aho ravana malala dia gaga mba ny fidianany ahy, izay tsy mendrika akory nefa ny nanehon'ny fitiavany sy ny fahasoavana. Za mantsy ravana malala tany anaty lavaka lalina izany no natsoa, ary nisy tonony mba iray tampiaraka aminy izay fotoboaloboka ary nataony mba anisany hoe sampana. Jesosy ry havana malala no fotoboaloboka izay iraika atsika, ary isika kosa ilay sampana.
eto ty jauna 15-17 ty ravana malala dia miresaka ny safidianany atsika. Natsony tsika mba hamono ka andeha hitondra vokatra ho azy. Iza tokoa moa isika no mba tendren'Andriamanitra mba andesy hanao ny asany. Itsika izay tsy mendrika ilay ratsy taloha no nifidindry havana malala, satria itsika ireto dia spesialy leo anatren'Andriamanitra, matoa mba natsony hanao ny asany. Rehefa Jesosy no miantso atsika dia ny zavatra andrasany dia isika manaiky sy akatoy ny antso sy ny iraka ampanaoviny atsika. Eto izany Andriamanitra ry havana malala dia mitaky vokatra amintsika tsirairay avy, ary ny mba aretan'ny vokatra izay hoentintsika mba hanomezana Andriamanitra atsika izay rehetra angatantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, na inona dia meny atsika amin'ny alalan'ny vokatra izay hoentintsika ho an'Andriamanitra. Izany no tokony hananantsika firaisana amin'ny Andriamanitra, fa amin'ny alalan'ny fampifasikasoantsika amin'ny Andriamanitra ihany no azahoantsika mba aretan'ny vokatra ho hita eo amintsika. Tena tsara ry havana malala izany miaraka amin'Andriamanitra izany, ka aokantsika hitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra, fa izy no ahafahantsika mitandrina ny didiny, ka tonga antsika hamovoa tsara amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Izao ve ho ianareo dia mba mendrika mitoro ny tenin'Andriamanitra? Tsia, fa noho ny fahasoavany dia maneho ny voninahiny izy. Isaorako an'Andriamanitra ry havana malala ny olana izay nitranga teo amin'ny fiainako, fa nahafahako nandeha ny antsony ka nahatonga nahita an'Andriamanitra ary mba hananako anjara ao aminy. Halleluja. Eto dia hitsofa volom-belona aminareo ry havana malala. Izaho ry havana malala dia olona niaina sy nilomano tao amin'ny fiainan'izao tontolo izao, kanefa noho ny zavatra mafy izay nitranga teo amin'ny fiainako izay nahaferevitra aika ilay izy efa antson'Andriamanitra izay nifidianany ahy mba lasa ho anisan'ny manana anjara amin'ny fitoriana filazantsara. Halleluja. Amin'izao fotoana izao isaorako Andriamanitra mba hanendra kambana amin'ny ilay fotoboloboka. Dia izay ary ny tenin'Andriamanitra fohifohy izay mety teto aminareo, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, dia misaotra antsika izay mihaino, dia halleluja. Amen. Dia halleluja. Voakasika fohy ilay toriteny, fa tena mahakasika be mifoky mihaino ilay zavatra tenen'ny zokiala rehetrarehetra, hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany. Ohatran'ny hoe tsy misy sofila izany fa tena mihaino an'ilay izy dia ohatra mahakasika na daholo ilay fehezanteny rehetra ny teneninao zokianay, fa mankasitraka tenin'Andriamanitra manaiky rehefa-soavana ny maly fitianao, dia mitombo ozitra, dia mitombo fahasoavana, dia mahireza foana ny asan'ny Tompo. Sady témoignage ilay izy, marina mihitsy izany. Mahakasika be foky ilay tenen'ny zokianay hoe izaho zao eo izy izay havana dia mendrika hoe hitory ny tenin'Andriamanitra, sady tsy mendrika tokoa no tsy nieritreritra izany. Mino fa zokiana iny tsy naneritreritra izany, izaho hanerina ihany ka hitory tenina, tsisy nanana eritreritra an'izany tsika. Mba hitako taiza tokoa moa ry havana raha izaho koa mba hisy antso hoe pastera izany, hoe mba hisy antso pastera izany, dia mba hoe hitory teny. Isika rehetrarehetra ohatra izany daholo angamba. Isika ireo tsy mba nisy nanana an'izany programme izany angambany hoe izaho Jehova vao tena mbola tany kely tany dia hoe izaho andeha hanao mpanompon'Andriamanitra. Inona asanao rehefa lehibe? Inona avy nataonareo zao tafiditra aminareo hoe inona avy mba asanareo rehefa lehibe? Ny azo hatramin'izaho mbola kely dia izao foana ny asako rehefa lehibe, dokotera miaramila.
inana sy rehefa be dokotera satria zay a mamanay ny asa tany amin'ny miaramila, mamanay ny asa tany amin'ny ministèren'ny défense, ministère de la défense mamanay a, dia miara-miasa tamin'ny miaramila foana. Dia rehefa marary zay tamin'izany dia entina any amin'ny infirmerie ao Betongolo ao zay no entina. Dia misy dokotera zay foana andehananay rehefa marary. Major tao amin'io any dia ho any amin'ny major tsika, ho any amin'ny major. Tena zaho mety any major io a dia tena ohatrany hoe tiako be mihitsy satria tonga da hoe sady mahay dokotera izy nefa izy koa miaramila. Mahafinaritra. Dia inona raha rehefa lehibe mifaniriko dia hoe hanao dokotera miaramila. Dia ny maninahity anazy aho mpampianatra, dia ny liana azy aho testulaire. Samy nanana an'izany daholo tsika, izany ny eritreretintsika. Inona ny eritreretrareo inona ny anareo sasan'ireo, inona ny mba fandinianareo taloha hoe za zany rehefa lehibe mba te hanao inona. Dia avy eo indray za koa naniry raha navavy liana rehefa tately indray te hanao steward dia tadidiko mihitsy zany hoe 1m70 no fetra, zany hoe 1m68. Nefa le zavatra rehetra ilaina mba hanaovana izy mba tsy dia nanasarotra daholo hoe mahay milomano, mizakazaka ohatr'izany. Fa izany daholo ny zavatra eritreretintsika izany. Ny tojo ny hanao pilote ny eritreretiny. Tiana rakotarizaka aloha tahiny tompo. Omaly mihitsy any tety amin'ny hoe raiza moa tiana rakotarizaka izay. Tsy hitako teo. Sady teo foana aho izany tsy nahita. Tonga soa, faly be mahita anao. Dia navavy angénant te hanao dokotera na rasazy. Hôtesse de l'air, avocat. Izany tiantsika atao daholo izany. Ny zokizoa hoe ny dokotera. Raha ny safiditsika dia izany. Fa tsika rehetrarehetra dia lasa ankoatran'izay rehetrarehetra izay. Tsy haiko aloha ianao fa ny any hitako zavatra azoko ambony indrindra tena lehibe indrindra ataoko amin'izao dia asan'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra. Ary tena tsapako hoe ahafahako mamelana ankonako ilay asan'Andriamanitra satria za aloha tsotra an'ilay afisy be malaza be Madagasikara io misy fidirana be rehefa mitoroteny a. Ireny ny olona efa tapaizana samy manao an'ireny. Fa ny ahy tsapako hoe fanavoaka asan'Andriamanitra vao eo niresaka tamin'olona. Dia gaga mihitsy musulman io olona niresaka tamiko. Dia hazavaiko anazy izany hoe zaho rehefa sabotsy niantso anahy ianao tamin'ny sabotsy dia tsy mivaliako mihitsy. Ao izy tonga teo an-tokotaninao zay. Hoe tena ampataro manomboka izao. Izy zany tonga teo an-tokotany teo miantso anazy dia izy eo an-tokotany mizatra ho resahany anahy. Za tena mbola ato anaty toriteny. Ianareo mananeno ny telefônina ako tamin'ny sabaty iny. Efa eo an-tokotany ilay olona. Anao izy tsisy olona angao aminareo fa tsy nahita olona mihitsy. Ao daholo mihitsy aho zay fa mikobona ao an-trano aho zay. Ary amin'ny efitra anatinatiny arivo aho zay a. Dia ao dia tsy hainareo mihitsy izy ny telefônina. Za rehefa sabotsy aho za alingerenina fa tsy possible mihitsy. Dia gaga aloha izy fa manao inona? Za mavavaka. Dia na dia izany izy vavaka hoe marina am-piangonana dia tsy afaka mivoaka kely mihitsy misy olona ka tsy aditsemo koa ianao a. No zava tsy zatra intsony misy olona mitady anazy zany. Tsy zatra intsony dia nazavaiko teo amin'izay zay resaka dia nazavaiko anazy nampisehoko anazy hatramin'ny fandaharantsika izao. Dia mahafinaritra. Mahafinaritra ny fijery ny olona antsika. Tsy mahagaga intsony ny olona hoe ary kay mpivavaka isika. Ry havana malala. Inona moa nahatonga niteny an'izay zavatra izay a? Tsy nisy nanana eritreretintsika na dia iray aza hoe izany dia hanao mpanompon'Andriamanitra. Tsy nisy nanana eritreretra an'izany fa tonga eo daholo tsika ankehitriny. Marina be ny tenin'Andriamanitra. Jaona 5:20 andiny 5:20. Tsy isorina tiana rakota aminareo kiraha vao misy tsitinareo rehefa zatra izao a dia rehefa tapitra ny fandarana dia mba miresadresaka izy ianao dia ary ihany ohatrany tsy teo a, ary ihany ohatrany tsy teo a, ary ihany teo indray a,
ary misy any Beanjala miverina indray alleloia, i Junarda alleloia, miresadresaka eo. Jaona 15:10 toko 15:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izany no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesiamo ary mba haretany vokatrareo mba homen'ny ray anareo izay rehetra nangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Alleloia, amen. Marina zany. Tsy anareo no mifidy araka resaka nataontsika teo. Hatramin'ny mbola kely tsika dia asa zavatra hafa nataontsika. Ay teneniko teo zany resaka hoe mahavelona ny mahavelona amin'ny asan'Andriamanitra. Alleloia. Amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra dia sokafan'Andriamanitra ny ara-pitahiana any ambady fa ny asa tahiny izy sisa. Zay tiako tena teo ohatrany hoe variana moa miodina resaka. Tsy anareo no nifidy ahy fa izany no mifidy an'Andriamanitra no mifidy ny tsirairay avy. Ary le izy ny tena mahafinaritra, tena mahavelom-bolo dia izao, tsy ny olona rehetra ke ny voafidin'Andriamanitra. Zay aloha poaingeza be tena tiako tenenareo mihitsiny. Tsy hoe izao rehetrarehetra izao dia nifidiana daholo. Ozy izy zokana hoe misy zavatra nahazo anahy tamin'ny fiainako izy tsy naposiko fa antson'Andriamanitra dia izany tokoa. Ny zavatra mitranga tamintsika ireny na tonga antsika nivavaka dia antson'Andriamanitra. Na narary saika maty azy ianao fa tsy maty fa sitrana tamin'ny fa iny aretiny iny natonga anao hitady an'Andriamanitra. Iny ny fomba nisafidianan'Andriamanitra anao. Iny ny fomba nisafidianan'Andriamanitra sy anao. Sambatra tsika ry havana mba nifidian'Andriamanitra. Misy olona ngezaovana any amin'ny bara, any anaty anaty barany anaty boîte de nuit zao misy olona tsy enjehany eritreritany mihitsy fa tena hoe manalaza araka ny fiteny. Manalaza araka ny fiteny. Fa ny olona voafidy na dia mandalo an'izany aza, na dia mandalo an'izany aza. Misy feo amin'ny fieritreretana. Za ry havana, za misaotra an'Andriamanitra teneniko anareo. Za tena tsapako ary tena reko fa fidian'Andriamanitra. Za hatramin'ny mbola kely dia naditra fa misy zavatra iray mba tena tsapako rehefa tanterina manao jeritodika. Za naditra fa isaky ny ditra ataoko dia misy feo amin'ny fieritreretana ohatry mampatsiahy anazy afa manao zavatra tsy mety mihitsy ao anaty an'Andriamanitra. Ohatra misy ditra be ataoko dia tsy nitoka kely atao anaty koa Andriamanitra iny ary tena ataoko ohatr'izany. Izay tsy zavatra mitranga amin'ny olona rehetra rehetra. Zaho teneniko anareo mandeha mivoaka alina zay rehefa isaky ny sabata alina, sabotsy alina taloha. Dia izay misy fotoana rehefa tsy dia mety tsara ny fiarahana amin'ny namana ohatrany dia mody alohany amin'ny 3 sasany maraina amin'ny 4. Fa rehefa misy fotoana zay 5 lahy eo moa 9 eo zay mpinamana mpiaraka be taloha. Misy fotoana zay ozy nareo dia eo Analakely eo mipetraka amin'ny tany dia meme manomboka amin'ny 12 alina parany misy zavatra mampiomehy be foana. Efa amin'ny 9 sasany maraina efa mandalo ny taxi be sy ny olona makany amin'ny posara sy makany vao andeha mody lady io. Namako mandeha mody, za mody any an-trano dia manao dosy, dia manao gel, dia mitsakitry logoma, dia mandeha mivavaka. Ohatry tsy mety afaka atao anatiko mihitsy hoe na maditra na maninona za tokony andeha hivavaka. Dia ohatry ny tsapako ohatry ny misy zavatra misy ota mavesatra be dia avy eo mandeha mivavaka dia reko ohatry ny hitanareo ohatry ny hoe baolina mipozy zay dia tsindromina kely amin'ny fasika dia zavatra mivoaka. Dia ohatr'izany ny fandresako ny tenako rehefa taloha. Dia mihezany namako foana ianao ozy izy namako inona ary ny andehananao hivavaka izany. Hivavaka ianao dia nefany raha rivaka itsika dia fivoaka alina. Dia izay mihitsy ny vavahako. Nareo zao nahazo 50 kilao androany ny ody. Dia amin'ny raha riva zany nareo mbola hivoaka alina 100 kilao.
dia mandra fa tonga ny amin'ny heriny 4 kilao zany 4 tonne amin'izay zany fa ny aho zao andro any mitondra 20 kilao dia za io zao zany dia hivavaka anitsana an'iny be ny zany no mba fomba fisainako any inona moa zany le tiako tenenina misy foana tao anaty tao ohatry mieritreritra an'Andriamanitra zava na dia inona ditra zany nge ravana teneniko anareo fa mpitarika namako maditra nge zary avany ary rehefa misy ditra ho atao dia anao no mitarika le zao ndao zao ny zavatra atao anao zao ny zavatra atao be dia be ny namako zany nampianatra azy voka sigara misy namako zay tsy mbola misotro alikaola mampalahelo anaty ty zavatra ty zahako nitondra n'izany namako zany vokalina voalohany endry be zay izy eo an-tanànanay tena iendry zany dia netiko ny voakalina dia nampianarako nanomboka tamin'ny sotro labiera fa amin'izao tena mampalahelo tena lasa olona tena le mamolo lava mandraky tiny androany fa fotsy volo be mihitsy izy zao fa tena mamy foana isanandro dia misy fotoana tena enjehan'ny eritreritro mihitsy hoe Jesosy zahako nampianatra napiditra an'io tamin'izao làlana zao nefa za ty efa atao aminao fomba vangio izy alleloia amin'ireo namako rehetrarehetra miara-manao tsy mety zahako matsapa zany dia vavaka ary teneniko anareo nisy fotoana efa tantariko anareo nanao accident mahatsiravina be za ka zay manao pointe taloha mpandeha tomobila mandeha mafy be dia efa nitantariko anareo tety fa mahatonga liza veriko mantsy misy olona vaovao eto mbola tsy nahare dia indray andro 2 janvier avy nanao réveillon dia mbola tsy afa-po amin'ilay voakalina dia lasa nandeha ny voakalina nisy fiarakodiako zay dia capotable tsisy tafo zay izy dia voasoloana motera matanjaka be mihitsy izy faraparan'ny taona dia mbola manao mise au point ilay motera dia efa mety tsara efa matanjaka be dia tena tiako testena amin'izao tomobilin'olona rehetrarehetra zao zany izy tiako kasehon'ny olona hoe tena efa zavatra hafa mihitsy ao anaty kapô dia efa nensika tamin'ny namako amin'izay mamitapo zay amin'izany dia ave nisy raka teny zay ny mandeha mafy be amin'ny ety ambony ety amin'ny anareo izay mahitany aty amin'ny misy aleo auto école triasa tamin'izany aty volabotika soraka mitsofa andeha hidina ho any amin'ny boîte de nuit any amin'ny Hilton dia amin'iny ambony iny zay mandeha mafy be dia mifandona midoniko avy ato aoriana ilay tôbily anao dia mipitika ery amin'ny antsasaka ny poto ny enjera izy ny enjeran'ny poto ny tôbily anetiko nikididinaka aty ambany tonga teo amin'ny rano teo akaikin'ny rano teo amin'ny rano nanosy teo ambany teo dia mbola fitiavan'Andriamanitra fa io tômôbila nandehanako io rehefa nivadika tsy nivadika eo ny tafony ambany fa mba nitotona tamin'ny pneu anakeo fa raha tsy zany izy ilay avy nivadibadika iny zany dia za mbola mba tafajanona zay fa raha nitotona dia voatsindry tao zany dia tsisy zao toritelo zao teo an-tsahamanitra mihitsy inona zavatra nitranga vao natsiaro tena tsy ohatran'ny nisy fotoana ohatran'ny tsy natsiaro tena kely vao natsiaro tena ry havana za zany efa tsy mety sarotra be mivoaka amin'ilay tôbily satria teren'ilay volant za taoko sy nava dia vao tafavoaka ako za mandady ny voaka iny dia tsy nitsangana fa za le mandady ny voaka iny tonga dia nandady teo amin'ny tany teo dia nivavaka ny fona tamin'Andriamanitra ny fona nefa ngery ry havana 10 minitra talohan'izany mamitapona teny ratsy tsisy ditra zay tsy ditra natao inona moa zavatra tiako atongavana aminao efa misy foana atao anatintsika tao misy antson'Andriamanitra any ka na idenao io azy na ditra ingenao fa ny olona sasa manao ditra ohatry ny ataonao tsy mirarahan'izany za zao mbola manana an'izany namako aminareo teniko anareo zany eninda zay mpiaraka ny anankiray efa nodimany vao tamin'ny heritaona fa reo namako ireo misy fotoana reo mihaino an'ity toriteny ity mbola le mifanao fotoana efa samy manana ny toerana misy azy dia mihaona ao Antananarivo dia le mbola miara-manao le ohatry ny ataonay taloha le miara-mivoakalina dia misotro dia mimedy za koa izy ny toerana misy anahy eto ny toerana misy ahy ary tsy miala eto intsony aho mandrakizay tsy mora zany misaraka amin'ny namana tsy mora zany misaraka amin'ny lalana amin'ny mety fianakaviana sy ny olo-patatra fa za teteny aminao tsara nefa ny fidian'Andriamanitra ohatrany ary Andriamanitra rehefa hoe mifidy
tsy mifidy hoe olona misy olona 20 eo de 9 ny fidiny de nray tsy ataony iny fa matetika ray ny fidiny ao anatin'iny enao inge ray ao anatin'ny maro e tsara fantatrao nge someve ray ao anatin'ny maro angenao e na eo nivony namanao Emdina Rodriguez mieso be anjana izavy nareo zay anarana hitako eto $100 teliralpenja ray ao anatin'ny maro ange nareo io e lina marirantiana triasaka za moniteur atao koa taloha za moniteur nataony nankako nanaovako formation na moniteur de nanao moniteur kely tao koa taloha tao triasa tao ale madame Noro fa za miteny anao isao ny fianakavianao isao ny namanao firy ny mahita an'izao lalana lalovanao zao lalam-pahamarina lalam-pamonjena ngery avy ny lalovantsika io misy lalana anankiray zay a ety sady tery ozy Jesosy tsy omby olona be dehibe izy io fa le lalana reny ngeza be de feno olona be dehibe de ny dikan'izany zany a atao am'le olona vitsikely ato langalana tsy railay vitsivitsy tao anatin'le be dehibe de io ianao mandeha io ianao zao a Jesosy mpandresy a Angelina Diamant karazana Sylvie a alleluia mandeha rery aza matahotra mandeha rery fa ny fidin'Andriamanitra ianao tsy ny rehetra ny fidin'Andriamanitra rehetanareo fa tao amin'ny ny olona rehetra zay fanena tamin'i Jesosy hanomboka ny asana izy Luka 4 Luka 4:17 ary no maraina ny andro de natsony anatiny azy ny mpianany ka nifidianany 12 izay natony hoe apôstôly ny menanarana manokana apôstôly avy nanao alibavaka Jesosy tamin'io a Jesosy a rehefa hifidy de nanao fakisika de ny 12 Luka 4:12 soma de nifidianany Jesosy ny apôstôly 12 ary nasana ny olona maro sy ny tohiteny nataony tamin'izany ary tamin'izany andro zany de lasa nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra nivavaka tamin'Andriamanitra izy nandritra ny alina iny niantom-bavaka Jesosy de nangataka amin'Andriamanitra hoe atoroy anah le tokony hofidiko Andriamanitra tsy zay rehetra mifanena taminy ny fomba nifidianany Jesosy sy ny mpianatra tsy hoe izay 12 tonga voalohany amanjato ny olona nenao tamin'i Jesosy vo tamin'ny maraina io fa nitsongainy 12 izy alleluia Simona Petera Andrea Jacoba John Philippe Bartolomeo Matteo Thomas Jacoba Simona Zelota sy Judas alleluia amanjato ny olona mpanena taminy teo fa tsy ny olona 12 tonga voalohany ianao io tsy ianao ny olona voalohany tonga teo fa nisy olona nandalo teo talohanao izy Andriamanitra ity misy ka Jonathan Jonarda avy Erika avy misy maro nandeha teo misy maro nandeha teo ana de ataoko aza riavana hoe zao lalana le atsika zao misy ranavavy zay teto taloha efa tsy etsomo izy eto moa misy toana toerana lalovana de nentiny niditra teto daholo izy kozina raha vavy tonga de ngamba ny ataoko hoe efa 5 vavy teo zany nentiny niditra teto fa izy ny tafajanona ela indrindra teto efa tsy etsony koa izy am'izao nangataka tsotrano izy zany hoe misy olona be dehibe mandalo ao fa ao anatin'ireny mandalo misy mandalo tokoa misy anankiray alain'Andriamanitra otr'izao indray mandalo alain'Andriamanitra otr'izao misy fotoana zay miasa tamin'ireny mpivarotra usine mpanao ino tesy mpanao mpamboly de misy asa anankiray zay eo am'le tri anao de mandalo ovy be dehibe de alaina zay tratra ny tananao ka tsara zany de rehefa anao ary am'le zay tratra mandeha izy mandeha de misy be dehibe tsy azo fa ray na roa ny tratranao zany ny asa tsy tri zay tsara
mba ohatr' zany koa tsika ireo amin'ny betsaka mandalo eo amin'Andriamanitra be manandra-tanana eo amin'Andriamanitra be miantsoantso sy mitomany fa tsy zay miantsoantso sy mitomany tsy zay mitaraina tsy manam-bola sy tsy manan-kohanina sy manao voady tsy ireny no voantso no tazomina fa misy antony mihitsy ijeren'Andriamanitra hoy Jesosy any amin'ny Jaona 7:10 nge jerentsika Jaona 7:10 andininy 7:20 hoy Jesosy andana Jesosy tsy milaza nareo rehetra fa fantatro zay nifidiko tsy rehetrarehetra fa fantatro za mafantatra izy amin'ny nifidiko hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nareo nge izy tsy firenena lehibe sy matanjaka fa ianareo no nifidiko ampitondraina ny anarako io kriteran'Andriamanitra io fepetran'Andriamanitra io zany a io sivan'Andriamanitra tsy haitsika mihitsy fa maninona ary zao zahako de manino ny lovlia de manino ny kodaleonia inona zany zao mety hitovizatsika ifidy zany ianao a de ohatra hoe rehefa tezele miasany am'le mpamboly teo de raha voakaroty de misy an'le ohatry misy loko violet reny de atsipy ariny fa zay tsara sy mahitsy tsara no atao am'le plasy alefany am'le clair sy ny sisa reny hoe zay zao ny kriteran'le karoty lava tsy mibilabilaka tsisy an'le ohatry mokomokony reny de tsisy an'le ohatry ny violet marary mantsy ny karoty rehefa misy an'le loko violet reny amin'ny zareo aty andafy le tsika reny hoanina foana tsy mahafaty reny fa tena tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe inona ary zao raha hoe za zao novidina ohatra de mila mitovitovy amiko zany hoe solasola aloha bebe arina petapetakorona misy takolaka mety misy lavalava loha kely zao aminareo fisapisaka tare mirirandrirana kely reny tsy any zany le critère inona ary zany le critère Andriamanitra nahita an'le izy ary jerenareo fa tao anatin'ny efa soloana apôstôly vaovao nysoloana ny plasin'ny Jodasy de zao ny fidianana apôstôly any apôstôly toko voalohany andininy 10 Somandry hoe nisafidianan'ny apôstôly anankiray namany izay solan'ny Jodasy de zao ny zavatra nitranga any andininy 13 ananokana roa lahy izy de Josefa atao hoe Barsabasy izay ataoko hoe Josto ary Matia de mivavaka izy ananao hoe ianao tompo izay malala ny fon'ny olona rehetra azeo izay nifidinao amin'izy roa rehetra mba azahoany anjara amin'izao fanompona sy ny maha apôstôly zao izay nialan'ny Jodasy akanesana any amin'ny fitoerany de anao filokana ho azy izy ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 120 i Matia zany a sy Josto na i Barsabasy na i Josefa ihany koa samy teo samy mendrika natao hoe apôstôly matoa ny fidina teo de samy mendrika ary samy nangetaeta ny ho apôstôly fa rehefa nangatana tamin'Andriamanitra Andriamanitra ianao izay malala ny fon'ny olona rehetra aseho ary zay ny fo alleloia ny fo nijeren'Andriamanitra raha nijerenao Andriamanitra tsy mila mahita ny tarehanao kosa tsy mila mahita ny pozinao kosa fa ny fonao no mijery ny fonao alleloia tsara ngirava za fidin'Andriamanitra zany tahaka le manao moa fifalian'ny Maria Luka 1 rehefa niteneniny Maria fa hitoejaza izy hitondra an' Jesosy ao akibony tsy mba tahotra ny etrehany an'izany hoe tena hoana ny vavan'ny olona rehefa Jehovah no mifidy anao tsisy ataoranao ny vavan'ny olona hoe enao ve virjiny enao ve ravana mbola tsy nanambady de hitondra voaka fa izy le voaka hoentina lay mpanjaka sy le tompony tompo e zao mba tenin'ny Maria any amin'ny 9:30 amin'ny Luka 1 de hoy Maria ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao de nandao azy ny anjely de nitoejaza izy fifaliana manaiky fotsiny izy ny ankizy vavin'ny tompo io ary fidio ary a Jehovah
zany sisany azotsika atao fidian'andriamanitra ianao tsisy azonao atao tena izony ankizy lahnao izony ankizy va mataovy zay tianao andriamanitra inona ny tianao ompitoro teny ompitondram-bavaka anandratra anao ompitoro vavolombelona tena hompanao délivrance hompampahery olona hompihira fiderana inona tompo itempotsiny ankizy vavin'ny tompo ity ny ankizy vavin'ny tompo ity ny ankizy lahin'ny tompo okany ho tonga amiko araka zay tena no fidiana tsy zay vehivavy virginy tam'izany ny jiosy zay mbola sy manambady virginy daholy akoatra ny vehivavy janga zany tsy virginy ihany ny condition ny tsara tarevy mety tsy de isan'ny tsara tarery teo an-tanàna nge Maria ny fony no mijereny ary fantatr'Andriamanitra fa anaika an'izany izy tsy mora ho aza mitondra voaka zany nefa anao tsy manambady ny anazavana zany avadinao problème misy olona nge raha tena matahotra vady misy olona io vady iny azy ohatry ny liona mahatao abady tsy oatra i Maria tsy natahotra ny Josepha izy tsy fantany fotsiny tsotsotra fa fidian'Andriamanitra izy sambatry Maria zavy ozy izy lalalainy de mendrika ny toriteny marina ny anao sory koa tsy mendrika an'izany fa voainga antsika nytory asy apôstôly toko 7 vao tamin'ny herinandro latsika nytory ny asy apôstôly toko 7 20 zao ny tenenin'Andriamanitra mandehana fa fanaka voafidy ifitondrana ny anaraka izy tanareo anjarin'Andriamanitra gaga ny olona sory io nge Jesosy zatsy hoano izy nanao ny azy fa tena io nge Jesosy le namono olona iny Jesosy fantatry ny fidika ndana fa fanaka voafidy hitondra fitondrana ny anaraka izy tsisy adevitra tsisy azo atao misy koa ny olona mitsoka ny antson'Andriamanitra mitsoka ny fifidianan'Andriamanitra mitsoka Jona no fidian'Andriamanitra anavitra tanàna anankiray Ninive fa lasa izy nitsoka fa ozy izy Jehovah zay efa nofidiko tsy mba nariko amin'ny lafiny rehetra zany tsy mba narina zany rehefa tsika tsy mba narina de rehefa anaty problème de avotan'Andriamanitra fa misy koa ngeny mandany antson'Andriamanitra za zao iverinao fa impiry nandany antson'Andriamanitra tsapako zao mihitsy fa antson'Andriamanitra tena tsapako fa ny eskiveko izy le mpira anankiray zay eskiveko foana ny antson'Andriamanitra io manao tonga teo amin'ny farany nidy tanteraka ny lalana tratran'Andriamanitra teo amin'ny farany teo tratran'Andriamanitra teo amin'ny farany teo amen azo elana foana aloha io fa raha mbola ny fidian'Andriamanitra koa tsy ho afaka eo zany afaka eskivenao aloha ty fandarany ty fa isy antso hafa ny ambadimbadika any mbola azonao eskivena ihany koa fa mbola misy any tsy maintsy tratran'Andriamanitra ianao tsy maintsy tratran'Andriamanitra ianao amin'ny fomba rehetra rehefa tiany sy ilaina ianao tsy maintsy tratrany problème aloha io antsona tian'Andriamanitra ho tratrariny ianao tian'Andriamanitra ho samboriny ianao halleloia izy no mifidy izy no malala izy ano izy irino izy amen araka ny teniko taminareo hoe tsapako efa hatramin'ny ela zany antson'Andriamanitra zany satria ohatrany misy problème zany foana ny fiainako fa manao zavatra kely mba madiditra miaraka amin'io de ohatra misy zavatra atsapanao foana hoe tsy nety nataoko ohatrany bedin'Andriamanitra hoe za zany sa tsy hoe bedy fa ampianarin'Andriamanitra atsika mihitsy hoe hiaraka amiko ianao zao ny fiaraka amiko tsy mety aminao re zavatra tsy mety aminao za tena naniry hatramin'izay ndraiky mba izy tamin'ny ratran'olona kely mba hisy tatouage hitanao hitanako ty tamin'izany efa tena hoe rakotra fery fa eto asiko de hoe asiana pile le fandefasana radio reny de totona le alay le zavatra ao anatin'iny de tsondroma ny tananao tsondroma amina fanjaitra maromaro mitambatambatra de efa le mandeha raha iny de hosorana an'le pile
le avy ao anatin'le poudre avy ao anatin'le pile mamoronana manao ina misy infection marary a de asiana soratra nasiana cœur efa nasiana sarina fo impily de air ao anatiny sarina fo a de air ao anatiny de le fo ohatra misy flèche kely marary a miafitsy anao manao an'le izy fa tsy mety vanina tsisy tatatoazy ray aikay a vozy Andriamanitra efa tsy asiana an'iny ianao alleloia aza manetetitetika ny tenanao zany aza misy tomboka vatsy amin'ny tenanao alleloia misy miretrretra aloha foka zava-mahadomelona de mpinamana telo laza zay mipiaraka tao olona kely zay de efa midoroka zava-mahadomelona tamin'izany tamin'iny akady fotsiny de efa misy fotoana tratran'ny havana misy trano anankiray zao akady fotsy tao de fifohana zava-mahadomelona de volon-dehibe daholo mako fa zay tamin'izany mbola kely zay kely indrindra pakoa tamin'izany ny tena nahavariana de zao za vao mifoka kely any fotsy kely amany ohatran'iny ny alavany de efa manomboka tonga de efa tafiditra de ampy anazy namako nefa tena de za tsy hoe tsy mety hoe tonga am'le hoe raha vao tsy mahita an'izy de tsy mety vao mba mifoka de mifoka kely de mememe de mamimamy kely fa namako tena tafiditra be le mifoka be de be de lasa le miankina am'le izy de raha vao tsy mihinana an'le izy de lasa ohatran'ny tsy mahazo aina za tsy mba nandalo tamin'izany izy satria maninona efa voafidy efa fanaka efa voafidy tamin'izany tsy nety lasa lavitra tsy nety lasa lavitra firy mba maditra fa tsy de tena mety lasa lavitra firy ny antony zany tsy ianao ny kanosa na ianao ny sarim-bavy na ianao ny tena hoe tsy mahazaka nin'inona fa misy Andriamanitra efa manomana anao Andriamanitra efa hiantso anao ary io fatapatatra io fatapatatra deniny eny am-boalohany io fateneniko anareo zany de tsika miezaka miala tsika tsy mifidy an'Andriamanitra zany fa Andriamanitra tsy miala satria efa nifidy atsika tian'Andriamanitra tsika ho entana ary na Jesosy ary tao ampianatra tao mifidy ny 12 lahy izy de avy eo izy mbola nifidy 3 lahy tao anatin'ireo indray mbola nifidina ohatran'io mbola nifidina tao anisan'ny voafidy Petera de Jakoba de Jaona reo foana le entin'i Jesosy miaraka aminy Petera sy Jakoba sy Jaona anangana vehivavy anankiray amin'ny maty izy tsy mpianatra rehetra ny netiny nety niaka tao amin'ny efitra ambony Petera Jakoba sy Jaona andeha wakeny tendrombohitra izy viova tare de misy telo lahy netiny alleloia nahita azy mivantana ny ovatare sy nahita ny Elisy Mosesy ary Jesosy ny ovatare teo tendrombohitra mbola Petera sy Jakoba sy Jaona tsy ny olona rehetra ny tokony ahita an'izay misy telo nofidiana efa hivavaka izy ekeo Getsemane efa ho mafy ny ady mbola izy telo lahy ny natsony eo akaikikaikiny teo Petera sy Jakoba sy Jaona zany hoe ao anatiny efa voafidy mbola misy voafidy ihany alleloia androany ateteny aminao manao hoe efa voafidy ianao zao tonga eto ianao io ianao mangetaeta meny toriteny zany iza ny angeteta zany efa te atory reraka tamin'ny azy tsika rehetrarehetra ny zavatra ilayntsika indrindra zao fandriny fa isika kosa mbola hoe ohatra tsy milamina ny saina ohatra mbola te ny tenin'Andriamanitra ka voafidy nge ianao ry havana tsy ny olona rehetra andanao manontany manaova sondage ianao iza zany zao mba te hihainy toriteny ianao na misy problème na tsisy mbola te hihainy toriteny foana mino fa tsy problème daholo ny ahafahanareo tonga eto fa misy problème mihitsy zany raha nazo Sylvie mahatonga azy tonga eto fa efa fahazarana satria efa voafidy alleloia tainy tompony antsika rehetra afaka miteny koa ianao androany taka nizokana za zao hoe de mendrika tsy mendrika ho ianao de tsy mendrika za ary Andriamanitra tsy ny mendrika ny azy ny natsony fa ny fony ny jereny alleloia voajerin'Andriamanitra tsirairay avy ny fotsika rehetrarehetra eo toy izay anao mety amiko lavolika laoatsoko lavoli mety amiko ipazesika mety amiko iny berta alaiko iny alleloia fantatro ny fony fantatro ny ao am-poniny tainy tompony antsika rehetrarehetra tika fa voaraina ny afatra tsy teko tsoa izay anampiana zany tsy mety tsoa zany tsy mety tenin'Andriamanitra anao zokoliana
zany mihitsy ilay izy ka iny ny kantoko fa misy aminareo a maniry sy vonina ny zara-pahatsapana. Alleluia. Dia misokatra ho anareo a ny messenger afaka miantso nareo a amin'izao fotoana izao izay zara-pahatsapana dia ampidirina sy raisina tanandro efa voafidy koa ianao mizara-pahatsapana lavy no vidinao mizara-pahatsapana. Alleluia. Tay ny tompo aritsika rehetra asome andriandro kely aritsika ny appel. Alleluia. Eny ary havana aritsika ampiditra olona anankiray tsika andao aloha asiana sary aloha zareo aloha asiana sary iza zara-pahatsapana voalohany a asitsika sary. Alleluia. Andao ary tay tompo ary zandry tojo inona ary ny azonao zanena androany a anao ny fitenenana. Zay ndaso aloha zay ary afaka miteny amin'izay ianao. Jesosy tsika rehetra dia misorapetraka paster manome fitenenana mankasitraka anareo mirahalahy tamin'ny tenin'Andriamanitra fa tena nampahery nakasika Jesosy mamy fitenanareo mirahalahy. Alleluia. Sady tena nakasika analoha tany le verset sy dia voakasika satria io ny verset tamin'ny batisa dia tena nampatsiahy ny momban'ny batisa sy ny sisa. Alleluia. Dia tena nakasika anakile pendralalay teo indray sady ozy dia mba Andriamanitra lasa mpanompo ohatr'izao tena noaikitra ny ampo satria dia tena tsapa hoe tsisy mendrika tokoa tsika rehetra. Alleluia. Dia mankasitraka amin'ny pastera teo koa fa tena nakasika be ilay fanazavana hoe voafidy atsika dia be dia be ny nandalo teo a na mpianatra zao ny vidin'i Jesosy dia mana be dia be mety amina amanjato na amanarivony azy dia fa 12 ihany no fidina. Alleluia. Tsy rehetrarehetra dia nandalo voalohany tsy izay tonga 12 voalohany fa tena ny safidy mihitsy teo hoe fantatro izy Jesosy izay vidiko dia tena hainy Jesosy. Dia ohatran'izany koa tsika tsy hoe tsika rery 25 zao tsika tsy hoe tsika rery ny teo fa betsaka ny teo fa tsika reto aloha ny voafidy sy tsaingatsingana atao trikely dia nakasika be anao saorana an' Jesosy ny amin'ny teniny a dia tainy Jesosy tao tsika rehetra. Alleluia be a mankasitraka indrindranao a zandry tojo a tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ne amaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Ary tsika ampiditra olona ray hafa vao indray a izy indray ary no ampidiritsika ao a. Alleluia. Ilay ampandrotsika ny manaraka. Alleluia. Rehefa tafiditra izy dia metsika fitenenana avy hatrany. Tay tompondray Rana Vavy Rodriguez inona ary ny azonao zaraina androany ianao ny fitenenana. Mankasitraka pastera name fitenenana dia tainy Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka anareo mirahalahy koa tamin'ny tenin'Andriamanitra tena nakasika be mihitsy mila fa voakasika be daholo tsika rehetra tamin'ny teny sokiatana iny hoe iza moa zazy zany efa novidin'Andriamanitra lasa toriteny dia tena voakasika be nanomboka mihitsy ilay toriteny dia tena hoe nanontona fo be mihitsy fa dia mankasitraka anao sokialay dia ny nakasika faharoa ilay hoe tsy ny olona rehetra no vidin'Andriamanitra fa rehetra tsika rehetra izao tsika izay mbola teto ireo no vidin'Andriamanitra. Dia raha koa moa dia jiovavy ny bela kely ny amin'izany amina fa raha ny asa tamin'izao ny Fransa koa moa no tena fa hatramin'izay dia any any tena misy namana ratsy tena any nahitana dalàna tany dia tena namana namana maromaro mihitsy za tany dia tena isoraka an'Andriamanitra fa zahako rery no vidin'Andriamanitra tamin'ireo izay namana be dia be ireo lasa zao hoe mitoriteny manoasa an'Andriamanitra zao fa dia namako rehetra izay tena mbola mitohy amin'ny adalàna daholo dia tena voakasika be mihitsy hoe Andriamanitra tsy mijery amin'ny tsy mijery an'izay endrika sy tarehanao izy fa ny fo satria ny tena taloha rehefa avy manao zavatra anina dia mifona
za tena za mihitsy hoe tsy Jesosy misaotra anao mbola nandrahoa fotsiny mahataminy an-dalàna iny ireny tena hitan'Andriamanitra dia antony izao mbola hoe natonga na novidiany izao dia izay no tena nakasika be anahy pastera dia hoan'i Jesosy ny voninahitra. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao vavy Aingonirina Rodriguez dia Andriamanitra manaraka-pahasoavana koa malofity mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana ianao amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Nosika hijery olona mpiditra olona vaovao indray izara fahatsapana. Misaotra anareo amin'ny fizarana fahatsapana fa mahafinaritra. Ny tompondray ary raha vavy mami anao ny fitenenana iny azonao zarena androany. Saingy Jesosy pastera dia saingy Jesosy rehetrarehetra mankasitraka anareo milalafa mampahery sady mampafika be miteziteza sady fitazotana tena nakasika androany ilay tenin'izanay hoe tsy nampisy mihitsy hoe azoreo lasa mpanoson'Andriamanitra toy izao dia toy ny antson'Andriamanitra avy koa ilay tenin'ny pastera hoe tamin'ny pastera anao ditraditra rehetrarehetra dia raha ty famomoana ditra nefa mbola mafary hoe mivavaka tena nakasiky sady nasary nasatataka an'izay nefa amatsitanakin'ireny zaketeny antson'Andriamanitra zao amin'izay pastera lasa pastera mantson'Andriamanitra isanandro dia tena mahakasika be mihitsy Andriamanitra lehivoninahitra saingy Jesosy. Aleloia be mankasitraka indrindra anao rana vavy mami misaotra ny fizarana fahatsapana mamy avy amin'ny Andriamanitra malofity mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrantsika rehetrarehetra. Misaotra anareo amin'ny fandraisana anjara, misaotra ilay amin'ny fitahiana soa. Reo efa nisy hira. Aleloia. Taranaka voafidy rija lasolo-dray be dia iny ary ny hira faharoa ataontsika fanitsana amin'io dia voatentsika androany. Inona no hira hitanareo fa mety taranaka voafidy no proposen'ny Soklina. Raha elaela tsisy miteny eo nareo dia tonga dia io ny alefa. Iza manome sosokevitra na hira vava. Taranaka voafidy. Efa novidiko Noely. Efa novidy ka tsy mariako tsy avelako anjeny fa zanaka toteny. Efa novidy ka tsy mariako. Inona no tianareo? Taranaka voafidy sa efa novidiko an'i Noely? Za sary mivoatsika sady efa io marina ty anazy vovonina. Aleloia. Taranaka voafidy koa ny Anitra Clarisse. Aleloia. Efa novidiko Noely Rodriguez, Noely Sylvie. Noely zany Sarije, zay fotsiny to dia efa fantatsika izy Noely Sarije. Efa novidiko Zerika, efa novidiko zany Noely. Taranaka voafidy be Merzo Benjabe Anjahana. Ao ary efa novidiko Noely. Koa tsy miampiray ve zany dia ao ary efa novidiko. Noely kely. Ao ary sika. Misaotra anareo mifidy any an-tany moa somary taratara kely ny azo ny connexion tsy maintsy etsiny na dia izy ary nampitsara ny lalao somary taratara kely ny azo ny connexion dia tsy manina koa fa aza viditry ny fa lany Noely ozy izy. Io izy io matoky amin'ny asany. Aleloia. Misaotra indrindra. Lasaritsika
Amen. Minofinaritra dora dia oriana zay zay eto dia hitrambavaka avy hatrany misaotranareo a ny fidy nametraka anira sy ny fidy minofinaritra dao. Amen, Jesosy malaza. Misaotra anao ny fidy anay. Misaotra Jehovandriamanitra. Misaotra anao ny fidy anay fa na dia tsinotsinona ary izahay. Na dia tsy dia manana tsy hitanay hoe inona ny qualité ety aminay. Sofa ny fonay no mijerenao Andriamanitra. Fa raha ny zavatra ngeza sy tsara ety aminay dia tsy dia misy firy Jehova. Fa rehefa nifidy ianao dia ny fony no hitanao. Ny metotoem-ponay
ny anatin'ny fonay satria misy zavatra mety zavatra ataonay fa ombadiky izany misy toe-po jerenao. Misaotra ny Jehova, misaotra anao zay, misaotra ny fidy anay a. Raha zay tokoa dia tsy mba nifidy anao zay. Raha ny safidinay na imponay dia tsy anao no nividinay. Tsy te hoe tokory zay. Raha tamin'ny taloha dia tsy tokony anana fotoana kory zay ahafahana eto tonga eto manao vavaka sy mivavaka. Fa rehefa nofidinao dia nomenao fahasoavana. Saotra Andriamanitra. Era laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Tehirizo ny teny androany, izay teny nafaafy teto androany. Tsy mba hisy ho verimaina Andriamanitra. Tsy mba hisy ho verimaina Jesosy aho. Fa hamoavy zaho teny anatin'ny fony tsirairay avy. Eny Andriamanitra. Eny Jesosy malalo. Ianao anay hifidy indray. Misy ho fidinao indray eto. Ary ampidirinao anatin'ny valanao. Saotra Jesosy malalo. Dia raha azo saotra sy voninahitra anao. Io zany teny zany tsy hisy na dia fehezanteny ray na dia litera ray aza vao tsaingy ny devoly tsy tonga ny ampon'ny olona. Fa tsy hisy latsaka kosa tena ny tontena famelabelarana. Fa tena hoe hainany anatiny tsirairay avy. Naranao Jesosy niangatana izany vavaka izany. Alléluia. Amen. Ampandrotsika anabavintsika Angèle Pazès amin'izao fotoana izao nivavaka ho an'ny firenena. Anao fitenena raha nabavy Angèle. Saotra pasterana amin'ny fitenenana dia manona fiadanany tompo ho aminao sy tsika rehetra izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao hivavaka tsika. Tompo, misaotra betsaka anao izay Jesosy malala raha mbola nomenao ihany tompo. Fotoana izay ahafahanay Jesosy nandre ny teninao androany alina izao. Mankasitraka be dia be izay Jesosy satria fantatray fa be ny olona te handre nefa tsy afaka nandre intsony. Fa isaoranay ianao Jesosy fa izay no fidinao handre izao tenin'Andriamanitra teninao izao Jesosy io. Mankasitraka be dia be izay tompo izay rehetra mandre Jesosy ny teninao androany, n'aiza misy azy, n'aiza toerana misy azy tompo dia fantatro Jesosy malala fa ianao nefa hiasa mahery amin'ny teninao, tena tahaka ny tena tahaka ny tsipika tena anindrona any anatin'ny fonay tsirairay avy tompo, ka tena hita mihitsy hoe tena anahitra anay izany. Mbola betsaka Jesosy ny olona mbola tianao ho fidinao Jesosy izay mandray izao teninao izao. N'aiza Jesosy dia hoentiko anatrehanao, anahitra anay indray Jesosy malalo, ary tena mirina n'ireny olom-boafidinao ireny Jesosy malalo ao ambalanao izany. Misaotra betsaka tompo satria fantatray tokoa ny Jesosy io fa ny fidiananao dia tsy ny amin'ny bika manindrikay na amin'izay ivelanay ihany tompo malala fa tena ny fonay tsirairay avy Jesosy ny tena hitanao, ary izany ny tena anisan'ny fidiananao Jesosy eo. Ireo mpianatrao tenin'Andriamanitra izay aheninay teo Jesosy malala, ireo olona izay manompo anao ireo tahaka andry Mosesy ireny tompo malala ny toe-pony, toe-panahiny dia izany Jesosy nisaoranay ny eo anatin'ny fonay no hitanao. Faly izay Jesosy satria anisany efa nofidinao ihany koa dia mivavaka izay ho an'izay mandre ny teninao ireny satria mbola betsaka efa mbola tianao fidina Jesosy fa mbola nivelan'ny vala dia tena anaitrasana izao teninao izao Jesosy dia mankasitraka be dia be tompo malala satria fantatray fa tianao, tena tianao Jesosy ny amoro izay olom-boafidinao tompo malala. Mino aho tompo malala fa ny fonay no fidiananao anay dia mangataka aminao Jesosy arovy io fonay izay kado tsara be izay nomenao anay io Jesosy, izay nifidiananao anay io tsy voalotony, tsy voapetipetina ety amin'izao tontolo izao ety tompo. Tsy ho vesaranay zavatra rehetra izay tsy tokony ho aminazevatra anay Jesosy, fa tena ho hita mihitsy ny madio apo anatrehanao satria izay madio apo ianao ny ahitan'Andriamanitra. Misaotra betsaka tompo, ary arovanay tahaka ny akoatra ny tena arovana Jesosy ny fonay io satria hitanao Jesosy, ary fantatray tsara Jesosy malala raha mandre ny teninao teo izay dia misaotra betsaka anao satria sitrako ny anomezanao anay an'ireny tsirairay avy tompo, niverenanay tsirairay avy. Betsaka Jesosy malala no natsoinao nefa vitsy no vidinao dia matoky
tokoa izay fa izay rehetra mandreza ny teninao izany Jesosy io dia tena anaitra azy fa mbola misy any mbola betsaka any izay voafidinao mankasitraka be dia be tompo ary midira sy mankalaza anao Jesosy malalany amin'ny teny izay nalefanao tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra amin'ny rahalahy ireo mino tompo fa mahalosoan'izy ireny ianao ary mino Jesosy malala fa miteny rehetra izay ny olona rehetra izay mandray ny teninao Jesosy amin'ny androany dia efa ianao Jesosy eo nefa iasa mahery ao anatinay tsirairay avy ny fanamasinao tena maty ary tena hitoetra ary tsy hatafandrimandry anay izany teninao izany fa ho antso lehibe eo ny fiainanay tsirairay avy tompo misaotra be Jesosy malala misaotra satria mbola tombon'andro anairanao anay izao androany alina izao indray dia apetraka manontolo ampelantananao Jesosy malala ny fotoana rehetra nitahinao anay na ny hira-piterana Jesosy eo na ny vavaka Jesosy eo na ny teninao mankasitraka izay Jesosy eo ary matoky koa izay Jesosy eo fa na ny hita manokana ihany koa ianao ny firenenay izay mbola tianao Jesosy eo ny fidy sy ametraka amin'ny toerana tsirairay avy ireny dia tahi manokana Jesosy eo naiza misy an'ireny ranadasy ravavinay ireny Jesosy malala na dia ny tany lavitra any avy dia ianao any amelalana Jesosy eo ahafahany mikolokolo izay rehetra izay efa nivoafidinao maro misaotra be dia be tompo ary apetraka manontolo ampelantananao izao vavaka izao Jesosy eo amin'ny anara maherinao izy mangataka zavavaka izany misaotra Jesosy amen. Alléluia, makasitraka andriana vavy Angely Pazitsika tanatin'izay vavaka hoan'ny firenena izay Andriamanitra manaka pasoavana any amala fitianao mitombosy sady mitombo fasoavana hatrany hatrany mahiriza fona amin'ny asa mitombo dia misaotra antsika rehetra tonga teto androany misaotra anareo rehetra nandray anjara ranavavy iza moa no vavaka fanomboana teo Kodaleonia dia ranavavy rahalahy tamin'ny toritety ranavavy Angely Pazitsika tamin'ny vavaka famaranana Andriamanitra mahaly fitianareo misaotra anareo rehetra koa tonga niaraka taminay teto androany Jesosy koa mbola mahaly fitianareo dia raha mbola tsy tonga eny amin'ny lalitra Jesosy raha ty alina ity ka tahintompo venanay somatsara koa tsika rapitso dia honetondrayntsika rapitso alina aloloha kely noho ny androany satria misy ny fandanana misy andrata rapitso raha amin'ny mampiona dia tombiasako amin'ny vavaka fiambenana akiradio.radio12345.com afahanao meny no njapeo akiradio akiradio.radio12345.com dia afahanao meny totenjaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina misy toriteny fosy namita iny tompo daholo mahay rezitsika rehetrarehetra halleluia amen.